Mpiasam-bahoaka ny filoham-pirenena. Izy no ametrahany vahoaka ny fitokisany, anatsara ny fiainany. Roa taona nitondrana ny filoham-pirenena ankehitriny. Ahoana marina ny fiainam-bahoaka? Kilometatra vitsy miala ny komina Betioky Atsimo. Toy izao ny zava-misy. Eny, rano maloto isika. Kanefa dia tena fahasambarana ho an'ireo mponina manodidina eto no manana rano toy izao sy mantsaka eto amin'ity angondrano ity. Tsy fanagnanay rano ia inomanay ty agny io. Fa tsy rano hinaly toa. Rano terakavy boakagny avao ia tantezigna mitoagny eto. Zahay henany toy ge ankaragna anio. Lefa itiagna avao inomanay. Hangalaka ia zahay te lavy sy ty rano izahay eto itoy. Eo amizay aleo minogna avao lo fotaky toa mpa hangalaky rano ia zahay tsy manapomby. Mankarary fe homba ia zahay hangalaka ia. Fa io avao fanay. Fantaay ty horety mizoanay fa lefa zahay nao minondrano zahay ho zahay. Kane tsy rano fa fotaky tsy sitrampo ay Kere rahay fe lafa mandeha azy fa fijaliagny lefa io avao ka inoma. Sakafo heta ay. Irano tia heta ay. Ny tena nahatsikaiky nandritra ity fotoana ity dia ny fitsoahany reto ankizy andeha atsaka eto. Raha vao nahitanay mijanona. Ndao hitsoaka hoy ilay vavikely. Fa misy vazaha ireny. Ary tsy nety nifanakaiky taminay sy tsy nety nakany siny. Izay natsakany izy rovavy teto. Na ny rano madio izay natolotra azy ireo aza. Saika tsy niraisiny. Mazava minarao madano vazaha. Kilometatra vitsy miala ny komina Betioky Atsimo no ahitana ireo trango ireo araka ny fanambarateo. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany dia mivarotra manga masaka no ataon'ireo ankizy mpianatra ity amin'ity faritra ity rehefa riva ny andro mba hahafahana vidy fitaovam-pianarana. Ao anatin'ny distrika Nampany ity tsy dia antsika ity. Izao no mahazo ny ankizy aty. Kere no alalan'ny maro azy. Ny ray aman-dreny tsy manadino ny zanaka izany, na amin'ny mora, na amin'ny sarotra. Krismasy ny andro, ka tafiditra tao anatin'ny fikasan'ny filoha Fizarana amin'ny fanampiana ireo mponina sahirana aty Atsimo izany. Rano, menaka, voamaina, akanjo sy ny sisa. Ireo no fanomezana avy amin'ny filoha Fizarana ho an'ireto mponina tratry ny Kere ireto. Mba ho fampitovizana ny vahoaka malagasy no antony nanaova ny filoha Fizarana izao fanampiana izao, indrindra fa ao anatin'ny fetin'ny Krismasy izao. Raha tsy aivina dia fanomezana azony tamin'ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany ny filoha Fizarana no nalefa sy natolotra ho fanampiana ireo tratry ny Kere aty Atsimo andrefana izao. Fitsidiana tokantrano ho an'ireo izay tsy afaka mivoaka intsony no nanombohan'ireo iraka na natanteraka ny fizarana. Tsy misy rano, Kere. Izaho tsy aka mitologna hiady. Fa ety homba ia fa nengai raha ia mitity bebe ety neto ano misinto. Eka, Baba zao mamono. Lahy, ka zay ny avianay atoa io le baba. Amin'ny andro fety toy. Eka. Président Valomana ty arnao sary toy. Nandefa raha ho anao. Toy ty anakinao. Ny raha ny bakany, handay raha toy ho anao. Salama gaya na kala. Miava tsy manadino izy. Amin'ny Krismasy zao miarahaba tratran'ny Krismasy. Président Valomana. Président Valomana. Tsy manadino izy dia manolotra sakafo. Sakafo toy ny vary, paty, menaka, savony, siramamy, voamaina. Ity koa ny rano. Rano. Ia. Makahani betul ulu tiranu tu macam kau macam cara dah. Salam ala Ferreira. Rera tsy minondrano. Kere. Kere. Atao akory zao? Atao akory? Miankany. Miankany? Aky. Itoy ty anaky lahinao nalefa Président Valomana baka Antananarivo. Eka. Ontroninay nanday sakafo anao fa hainy fa Kere ato io. Eka. Ka tsy manadino anao zao i amin'ny andro Noely zao, Krismasy zao lahy.
Intuito finday ny bakany. Napandesiny anakilahinao. Be misy vary akato, misy siramamy, misy paty, misy menaka. Eka. De tiako ny rano. Rano. Marendrano. Ny afatra président Ravalomanana de tsy manadino izy. Tsy manadino vahoaka malagasy. Indrindra fa nareo aty Atsimo. De manolotra an'izao fanomezana zao amin'ny krismasy. De minana finaritra, masotomana. Misaotsy le niaby ny raha ny Valomanany. Eka. Ya. Korinany. Manao kory anao atoa lahy. Ode. Ona nene. Siloky. Nazahay lavitra. Tsy manay kory atoa. Tsy manay. Siloky manao kory kory leny. Ty marandrano. Kere. Kere marandrano, ty lavidrano. 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 Eka ka ity misy rano no sakafo napandesiny président Ravalomanana. Vita anakilahinao baka Antananarivo any ny rano ho antsika Atsimo atoy. Fa mahatiaro antsika i amin'ny fety Noely zao. Napanday rano satria haintsika marandrano, napanday hany satria tsika kere. Rano jiaby ty. Tsy manambaliky anao managny tsy minon-drano ity. Tsy minon-drano? Vida. Kere. Eka zay mababa ny avianay etoa io Iny ty rano lahy. Ano ana hitahita zao. Ao. Amomby bana io. Salamat yako. Natuti vahoaka anao. Niangavy anao. Zarahe. Nakutsika koa. Tsy manahy. Tikitike. Marami salama. Kere. Eka. Amin'ny fety toy zany andeha naniraka anay fety iraky ny baka Antananarivo any nampanday sy ny raha ho anao. Toy anaty natao toy ny sakafo hanaova fety amin'ny krismasy Noely zao. Le ny volana andapanday hafatsy bakany hoe tsy manadino antsika vahoaka malagasy. Zay fa mahatiaro antsika avao i ary mieritseritsy sanandro ty raha ataony hahasoa antsika. Zay retoa zany miaraka amin'ny rano toy nareo toy marandrano ingo ty rano mamy fa tsy rano boka napandesiny lahy de mantotoa sakafo de mirary fety sambatra koa. Taorin'izay dia niroso tamin'ny fizarana ireo fanampiana ho an'ny rehetra ny ekipa. Ny daty ny 5 ny volana Desambra omaly. Nisy ny afatra avy amin'ny filomarika Ravalomanana ho an'ireo vahoaka ireo. Am'izao fahatongavany fanampiana ara-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy aty amin'ny faritra Andro izao. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa dia mahay mandahatra tokoa izy. Fa dia nataony mifanojo amin'ny fankalazana ny krismasy zany koa dia miarahaba anareo rehetra tratry ny krismasy aho. Efa nambarako foana fa tsy manadino ny malagasy piray tanindrazana amiko aho. Raha mankalaza ny tsingeritaona naterahako ny 12 Desambra teo dia nanapa-kevitra fa anampy ny vahoaka aty Atsimo zay tratry ny Kere. Nanapa-kevitra ihany koa aho fa ny fanomezana rehetra dia atolotry manontolo ny vahoaka sahirana aty amin'ny faritra ity daholo. Tonga soamatsara reo ka mananteno fa samy azo ny anjarany avokoa reo malagasy piray tanindrazana rehetra tokony hisitraka an'izany. Averiko eto indray fa raha mbola misy fahasahiranana ny malagasy dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra aho entiko mandray anjara amin'ny fanampiana samihafa ho an'ny vahoaka malagasy. Isaorako ihany koa ireo malala-tanana rehetra izay namaly ny antso ka nandray anjara tamin'ny fanomezana fa dia mariky ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy tokoa izany.
Isaorana manokana ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fizarana ireo fanomezana ireo. Manaova fety sambatra ombantsika hatrany ane Andriamanitra. Président Marka Ravalomanana. Nilamina tanteraka ny fizarana satria efa nisy nilamina matipaika no entina nanatanteraka izany. Samy nahazo ny anjarany avy amin'ny filoha Marka Ravalomanana avokoa ny vahoaka rehetra teto amin'ity toerana ity teto. Raha iamandreninay ny filoha Marka Ravalomanana ary tsy adinonay izao ataony izao hoy ireo mponina tratry ny Kere nisitraka ny fanampiana. Isaotranao ra Président Ravalomanana nagnome sakafo Noël. Tsy nanadino anao fa nitsinjo anao miandro hamayagna miandro fety zao. Saotranao Président Ravalomanana mba magnatsiaro anay mizoandro Noël zao. Izao dia misaotra indrindra ranao Président, dia misaotra indrindra bevata. Hafaliandro tsy ombetratra ro andesinay amin'izay fitondranay anay zay avy eto zay. Mboe tsy manadino anay ty Ravalo. Tsy diso anjara ihany koa ny CSBT teto antoerana nandritra ity fotoana ity. Raha ny fanazavana dia isan'ny olana hatrehany ito-pahasalamana eto amin'ity toerana ity ihany koa ny tsifo sy ny rano ankoatra ny fitaovana maro samihafa. Mavonjena vatana zay satria etoa tena tsy misy le rano. Miheno sy manantena mahazo manome toky zahay fa olona tena hisitraka azy no hisitraka ny ty rano toy. Indrindrandrindra ireo zay tena zaza tsy ampy sakafo zay mitakatra Kerenasy eto amin'ity toerana ity. Resaka rano aloha voalohany tsy misy ny CSB. Tsy CSB ihany nefa nandro fokotany manodidina tsy misy aby. Nitarika ity fotoana ity tety antoerana moa ny sekretera jeneraly ny Antokotimy, ny mpandrindra nasionaly sy ny mpikatroka Timy Matoliara ary ny RMDM na ny rotoben'ny mpanohitra. Faly miarahaba ny vahoaka malagasy ray manontolo natratra ny vaninandro androany dia ny fankalazana ny andro krismasy dia mirary soa ho an'ny isa-tokantrano. Saotra n'Andriamanitra lehibe koa fa vita androany ny fitsinjarana ireo fanomezana natokana ho an'ny vahoaka sahirana ty Atsimo. Ny toerana nanaterana an'izany dia tao amin'ny distrika Nampania sy distrika amin'ny Betoky Atsimo. Izay hita fa tena vahoaka sahirana tratran'ny Kere ary misy olona efa 3 andro ny andro rano hosotroana mbola tsy nahazo rano hatramin'ny andro rano fa dia miandro fotsiny marary ao an-trano. Zava-dehibe ny fotoana andro rano satria nahafahana nanampy ireo vahoaka malagasy sahirana Kere aty Atsimo ireo izay isaorana be dehibe tamin'ny fahafoizana nataon'ny Président Marka Ravalomanana nanolotra ny fanomezana rehetrarehetra nentina nozaraina ho an'izao vahoaka sahirana aty Atsimo zao. Makasitraka indrindra hono tamin'ny fihetsika nataonao. Saorana be dehibe ihany koa ny ekipa rehetrarehetra indrindra ny Timy Matoliara, ny Aran'ny Sala, ny ekipa rehetra ny délégation avy any Antananarivo. Saotra antsika rehetrarehetra. Afaliana tsy ombitratra no tazana tamin'ireto vahoaka sahirany Kere ireto. Nahazo ny fanampiana avy amin'ny filoha Marka Ravalomanana. Izay fanampiana tsy nangatahana tany ivelany fa erim-posy fandeferana.